Ny 4 Desambra Rabozaka. Isan'ireo mpitarika ny Menalamba nanana ny lazany teo anivon'ny Merina tsara-patsiahivina i Rabozaka. Namana akaiky ny Rabezavana izy satria mpifatotra izy mirahalahy. Rabozaka Ramasoandro Mahamay no anarana nentiny tamin'izany tolona nataony izany. Gouvernoura tao Mandanjy i Rabozaka, avy eo lasa tany Antomboka. Tao Vohidrazana faritra ny Jojorobe no nalatsany tavon'ity olo-malaza iray ity ny taona 790. Marobe ireo olona nanaiky sy nanaraka an'ity filohan'ny Menalamba ity. Ny volana May 790 no nanomboka nanangana ny tafika hanafaka ny tanindrazana i Rabozaka. Izy no filoha lehibe tamin'izany satria izy irery ihany no gouverneur jeneraly ny Madagasikara izay grady ambony indrindra teo amin'ireo mpitaritafika rehetra. Isan'ireo tetika nataony ialana amin'ny fanenjehan'ireo mpanjanaka azy ny fifindra-toerana tamin'ireo faritra samihafa. Nandritra ireny no nahafahan'ny fanakalo taratasy tamin'ny Rabezavana mpiara-mitolona taminy. Rehefa azo ny tafika frantsay ny tobo tao Mampidongy izay isan'ireo tobo lehibe indrindra any Rabozaka dia nanomboka ny alefy ny herin'ity mpitaritolona Menalamba ity. Maro ireo mpanaradia azy no azo babo ary nanolo tena nampy ny frantsay tady azy. Rehefa tsy nisy toerana naleha intsony i Rabozaka Ramasoandro Mahamay dia niverina tao Vohidrazana toerana naterahany. Tao izy no nitoetra ary ny lavolefina tamin'ny tafika frantsay ny 20 Febroary 1790. Nalefa sisy tany tao amin'ny Nosy La Réunion nampodiana teto Madagasikara, nodimandry tao Vohidrazana tanànany tsy foiny ny taona 2700. 4 Desambra 1700 nanomboka ny asa ny televiziona malagasy ka teny Antaninarenina ny foibeny.